ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika afaka malala tratra ity sabotsy fa eniny volana martsa ity farany herinandro voalohany sady amin'ny volana fahatelo dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony aparetiny mitoetra amintsika trany mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Petera voalohany na ny epistily voalohany nosoratan'ny Petera ny toko fahaefatra zany andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahaefatra andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Fakitsika ami'aran'i Jesosy ry malala azakaka noho ny fizaham-toetra mamay izay mahazo anareo ho fitsapaham-toetra ary aza atao zavatra mahakahaka manjoa anareo zany fa araka ny ombronareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisiony voninahiny koa. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Faoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraharany an'ny olona fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Fa tonga ny andro iantobohan'ny fitsarahana hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra ary raha miantomboka amintsika izany dia nahoana kosa ny hafaran'izany ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra. Ary raha saiky tsy voavonjy ny marina aiza ny isehon'ny ratsy fanahy sy ny mpanota koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsono anoloran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Masonao manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mikasika ny fananana faharetana ao anatin'ny fizaham-toetra, fananana faharetana ao anatin'ny fangiry firiana na noho ny fizaham-toetra maha-kristianina no resahany ity andiny vitsivitsy eto am-piaratanantsika amin'ny toko fahaefatra voalahatra ho mofinaina ity. Manana dentiste zay ary avako izay mpitsabo nify moa araka maha-dentiste azy. Dia nisy fotoana marary nify. Dia rehefa manatona azy ka rehefa tena simba ny nify zany dia misy fotoana vonoina le nerf zany. Izy hoe tsy efitra trony ty nify anankiray ty fa tsy maintsy vonoina le nerf fa manjary marary foana. Nefa ozy dia izao isan'ny marary mihitsy pastera ny rehefa vonoina amin'le nerf iny zany satria ampidirina anatin'le nify misy fanjaitra kely zay dia diovina anatin'le lavaka kely amin'le nify iny le ohatran'ny fanjaitra kely ary dia diovina eo zany le nerf sy miproduit dia diovina sy miproduit dia diovina ary izy nefany tsy hoe indray mandeha ihany fa vonoina alohan'io dia miato kely dia miverina indray dia diovina maharitraritra intelo inefatra vao tena azo ny antoka le maty le nerf dia zay vao tapena le nify. Fa ny zavatra nanaitra tamin'ity dokotera ity dia izao tena marary aloha ho an'izay rehetra efa nanao nify dia mahafantatra fa nisan'ny marary indrindra dia tsy le lavahana amin'ilay fraise iny akory fa le fotoana amononan'le nerf iny ny tena marary satria voatindrona le ampidirina le fanjaitra. Fa ny zavatra nanaitra tamin'ity dentiste ity dia izao ty mpanao nify ity zany dia izao ny teniny marary tena marary ty ozy fa izao raha vao miteny fotsiny ianao hoe ajanono fa marary dia ajanoko dia na mampiasa an'ity fraise ity dia ny fanarahantsika hoe raha vao miteny fotsiny hoe dia ajanoko tsy mampijaly anao mihitsy aho izy fa izao raha vao miteny fotsiny ianao hoe dia ajanoko ilay izy dia toy izay hatrany ny fanarahana dia manamboatra nify eo zany izy. Vita ny siansa raina vita ny apahany voalohany dia tsy nanao mihitsy tsy nitaraina mihitsy ato izy ary nahoana tsy niteny mihitsy ianao nefa ny tsy dia tena reko na raha loatra tsy dia reko na raha loatra
fa rehefa tena jerena dia tsy narary ilay izy fa eo marary fa samy hafa kokoa lay toetsaina randray raha mieritreritra hoe vita ve ny fotoana farany dia hoe vita tsy tadidy akory hoe narary lay izy eny narary fa tsy tadidy akory dia narary be dia nandray mametra-panontany hoe vita ve vita ozy zany hoe lay teniny manao hoe raha vantany vao marary ianao dia ajaniko raha vantany vao tsy zakanao dia ajaniko zay zakanao ihany zay ihany no ataontsika fa tsy terena akory zany hoe fa nomaniny tsara zany ny saiko zany hiatrika an'ilay izy dia toy ny milaza fa za ihany no tsy izy akory no manao zay mampaharary mazava zany fa rehefa teneny manao hoe rehefa tsy zakanao dia ajanontsika dia izay toejavatra zay dia nahafahana ny ohatrany tianao fanampy tianao défi na challenge hoe tsy marary zany fa lefasy ihany mbola zaka zany fa lefasy ihany rehefa koa malala zany hoe tena zava-dehibe zany ny fiomanan'ny olona na ny fanomanana ny sain'ny olona hiatrika zavatsarotra tsy mitovy ny olona tapohana hiatrika zavatsarotra sy ny olona no manina hiatrika zavatsarotra la olona no manina hiatrika zavatsarotra dia mety ho vonona mihitsy izy ary anao zay ataontsika hoe fanambina challenge zay hoe io dia vitako io dia tsy maninona fa lefaso eto dia tsy mifanalavitra amin'izay toetsainy zay no tiany Petera ho ao ajaintsika riavako hoy izy manao hoe azagaga raha toka mandalo fizahn-toetra mamay ho fitsapan-toetra zany hoe Petera zany dia efa nanomana mihitsy hoe tsy maintsy izy fizahn-toetra tsy maintsy izy fizahn-toetra mamperitreritra rehefa ko malala ny mandinika ny tantaran'ireo martiora na ny tantaran'ireo martiora tany Rome tamin'ny andron'ny Néron aty amin'ny taonjato voalohany zany amin'ny taona amin'ny taona 70 any amin'ny taonjato voalohany dia nahita kristianina izay navelany viravirain'ny biby masika tao Rome rehefa sendra mandalo any Rome ianao dia mahita n'ilay ataonareo Colisée dia mahita ilay toerana ary mbola ao mbola tantara dia rehefa mandalo anao dia tantaraina ny amin'ny fahoriana zay nahazo ny kristiana navelany viravirain'ny liona ny tontony omby fa tsy nivadika nijanona ao kristiana na teto Madagasikara fotsiny raha atao hoe lavitra be ny any Rome fa dia atao hoe tsy mbonina mpamarinana hoe teo nisy kristianina misy antsany eo dia metrahana fanontaniana hoe ho alefa ho avarina anao sa tsy avarina fa raha miala maha kristiana anao dia tsy avarina ary raha miala kristiana raha ohatra ka mijanona maha kristiana anao dia avarina ny anaty antsana dia olo kristiana amin'ny avariny fa tsy maninona hotsika manao hoe inona ny tena fanalahidiny zavatra ohatran'izany moa ve raha mbola amin'ny kristianina tahako izao moa ve mbola misy zavatra ohatran'izany sa fiaretana ohatr'izany ny fanalahidiny dia eo ny finoana eo ny fibanjinana ny fiainana mandrakizay ovantanina fa eo ny afatra tahaka ny toy ny afatra Petera tony fanomanana ny fanahin'ny kristianina manao hoe isy ny fizahn-toetra mamay lay fanomanana n'le saina fanomanana n'le toe-panahy hiatrika ilay zavatsarotra dia tena zava-dehibe mihitsy miantoka ny faharetana raha rentsika rehefa ko malala amin'ny fitezana zay ataontsika dia tsy manomana ny janantsika na tsy manomana ny tenantsika na tsy manomana ny fiainantsika na ny fiainantsika hiatrika zavatsarotra raha toa ka mijery ny tantara maro isika reo ohatra hoe andotsika hoe nidibe nataony mahotsy tonga tamin'ny fotoan'androny dia hitanao hoe ahoana nahavitan'olona zavatra tsy azo eritreretiny saina tahaka izany dia satria niomana izy satria nomanina izy satria nanana fanambina nanana idealy izy ny olona tsy manana idealy dia tsy manam-paharetana mihitsy matoa ny olona manam-paharetana amin'ny zavatsarotra dia satria manana idealy izy eo amin'ny fiainana ary eto dia ambaran'ny Petera tsara ny idealy kristianina ny fahatsaran'ny fiainana kristianina hany ka sady nomanina ny mpino
no nosokafana taminy ny lanitra nosokafana tamin'ny lanitra dia hitany ny fahatsaran'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay dia tonga idealiny zany ka zakany ny fahoriana zakany ny fitsapana mahamay tsy zatra miafy itsony ny kristianina ankehitriny na dia amin'ny lafiny ara-pivavahana aza rehefa mamonjy reny atotry hoe toby reny ianao toby izay tobifo aza fa sendra mamonjy reny toby reny ianao na manomana no tomby na atao fotsiny hoe fiaretana vahana amin'ny fotoana tsotra dia mbola vo amin'ny 4 maraina dia efa misy manao ra-pivavahana ary amin'ny 9 alina amin'ny 10 alina amin'ny 10 alina mbola mivavaka tsy renao akory nefa ny avy zanana tsy renao akory ny fandeha ny ora sy famataranandro hoe manomboka amin'ny 9 maraina ianao ao am-piangonana ary amin'ny 9 alina mbola ao am-piangonana ihany tsy renao akory le ora amin'ilay fampianarana amin'ilay hira amin'ilay raha eritretina maha-olombelona dia inona koa no atao amin'izany zany ve dia tena olona efa tsisy atao fa ahoana ary fa nga dia tsy voavonjy raha tsy mivavaka ela biotro zany tsy hoe tsy voavonjy raha voavonjy tsy hany ny olany tsy hoe rehefa mivavaka lavabe dia voavonjy rehefa mivavaka fo dia tsy voavonjy tsy izay ny olana azonao atao tsara ny mivavaka fo fa voavonjy na mivavaka lava koa fa mety tsy voavonjy arakaraka an'izay tsy izay ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia ny hoe lay fireketam-po amin'Andriamanitra lay faharetana tamin'ny zavatra rehetra izay natao dia mahatsiaro manokana mihitsy hoe lay tsy faharetan'ny kristianina intsony amin'ilay ataontsika hoe fivavahana raha ohatra ka manaraka tsara ny tantaran'ny réforme tsika dia mahita fa na ny toriten'ny Calvin io na ny toriten'ny Bucer io na ny fampianara-melankton io na ny toriten'Indray Solambo tsy maninona na ny toriten'ireo ray aman-dreny be tao tanatin'ny fiangonana dia izao tena manam-paharetana ny olona fa amin'izao andrakehitriny izao na miangona azy izy mezakazaka be mihitsy izy maika ho tonga ny am-piangonana angana fa taritsika angana rodorody be mihitsy ade amonjy fiangonana rehefa tonga ao am-piangonana indray tsy nitsahatra mijery famataranandro angana fa maika mody inona re mahatonga zany olana psikolojika zany rehefa anteny an-trano rotoroto maika iangona tonga ny am-piangonana rotoroto maika ody ananaira dia tsy miala eo rehefa mataranandro mihitsy ny masony hoe amfiry ary zao roviana ary tia ny rava fiverako azy hoe tsy dia olana ara-potoana loatra fa tena lay rivotra ienantsika amin'ny toetrandro mihitsy mahatonga an'izany tsy lay olona maika dia tonga ny an-trano tsy dia tena maika dia inona loatra nge mahandro vary dia manendy loka dia manendy trondro dia mampiripiri trano zay nge le atao le atao maly any atao androany fa nefa dia ohatrany maika ody fotsiny na koa miala dia ohatrany maika fotsiny eny an-dalana lay rivotra ienantsika mihitsy ny mahatonga antsika tsy manam-paharetana mihitsy tsy amin'ny lafina ara-pavahana iny fa mizavatra rehetra zay atao rahabenantsika ty olana resahampetehtiny afaka marana dia ny hoe tena zava-dehibe mihitsy ny fiomanana zakan'ny olona ny fahoriana noho ny amin'ny herin'ny fanamasina zakan'ny olona ny fahoriana noho ny amin'ny finoana sy ny fananany idealim-piainana fa zakan'ny olona koa ny fahoriana rehefa nampiomanana tsara izy ary rehefa fantany fa azo ajanony io fahoriana io miankina aminy io ary Jesosy Paoly efa nazava an'izay hoe manao hoe raha ohatra ka mandalo fitsapana ary isika io fitsapana io dia fitsapana voalanja zany hoe fitsapana zakatsika ihany fa tsy fitsapana tsy zakatsika ory moa azy tahaka le namboarina nify manao hoe tenen'le mpanao nify manao hoe azo ajanona nge io rehefa tena marary dia tahak'izay koa Andriamanitra amin'ny fitsapana anovantsika hoe na dia mandalo fitsapana mahamay azy sika dia izao tsarovo tsara fa io fitsapana io dia fitsapana zakatsika matoa veran'Andriamanitra andala ary fitsapana azo ajanona azon'Andriamanitra ajanona rehefa fantatr'Andriamanitra fa tsy zakatsika fa saingy izao zakatsika le izy satria efa nampiomanina isika ary ndrandray ary sika manao tahaky ny martyra manao hoe tsy ataoko ho zavatra akory ny haiko tsy ataoko ho zavatra akory ny haiko sa manao fanampy tahaka amin'ny Paoly manao hoe tsy mampaninina ny matina dia zao ankehitriny zao raha ho Paoly toy ny milaza hoe satria efa nampiomanina rehefa ko malala
ho petera eto manao hoe sambatra ianareo raha ratsiana no anaran'i Kristy fa ny fanahy ny voninahitra na ko ny fanahin'Andriamanitra dia mipetraka ao aminareo. Ry avako malala, misy zavatra hiaretatsika no ny fijoroantsika vavolombelona amin'ny fiainana kristianina. Misy zany ho petera aoka tsisy hoe mijaly satria mpangaratra na satria mpifosa na zay moa dia hoe mpiraharaha ny olona idirana daholo ty fiainan'olona rehetra ty, tsikiraina daholo ty fiainan'olona rehetra ty, fosaina daholo ty fiainan'olona rehetra ty, zay natao hoe mpiraharahany any ny olona nataony zava-dehibe dia zao tsy niazy fa ny fiainan'ny olona na koa mijaly satria mpamono olona na mpangaratra na mpanao ratsy fa aoka hoe zay mijaly dia mijaly no ny maha-kristianina dia aoka ahatsiaro ho sambatra izy. Lay fijaliana dia tsy le hoe voaentsy anao ny maha-kristianina ihany fa mety misy zavatra fahatsapanao hoe miaretanao no ny maha-kristianina anao. Ohatra hoe diakona ianao dia tsy mipetraka ianao fa mampandroso olona ao am-piangonana, na ohatra hoe mpandray fanasany tompo anao dia miaritra ianao andinika ny akatoko ny fandraisana, reny dia endrika fiaretana amin'ny finoana dia ataovy hoe marina aminao toy ny teny tony sambatra ianao. Lay hoe fiaretana eto na lay marina loatra fa tsy dia hoe fijaliana dia manahoana ihany akory, fa misy zavatra hiaretatsika no ny maha-kristianina atsika. Tsy voatery lay hoe fanenjehana tahaka ny tamin'ny andron'ny martyra teto Madagasikara na tamin'ny andron'ny martyra tany Roma ihany no antsoiny hoe fijaliana, fa misy indro-pijaliana maro lalovantsika, mizahatra hiaretatsika na dia ataontsika hoe amin'ny fiainana feno fahalalahany zao aza dia misy zavatra hiaretatsika. Dia izao nampiomana antsika an'izany zany ny tompo hoe sambatra angenao, sambatra ianao raha miaritra. Zany rehefa ko malala karimy ny andro dia manana faharetana. Tsy mampitondra zavatra zatsy zaka ny tompo ary na amin'ny andraikitra ataonao aza dia misy zavatra mafy nandray lalovanao mandraikitra anao, mandraikitra tazonina. Ohatra hoe matompona andraiki-piangonana nange mafy be mizatra tsapanao mihitsy manao hoe mafy zany andre, mafesatra zany andraikitra maha-kristianina zany, mafesatra reninao mitambesatra eo tsorokao mihitsy na ny fandaram-potoana na ny asa, reninao mavesatra. Jesosy aza ndray maka nisy vehivavy mikasika ny lamba satria natsiary hoe teo sitrana dia niteny manao hoe raha ohatra ka mikasika ny akanjon'i Jesosy any somotra viavy-dambany dia sitrana, dia reny Jesosy nisy hery niala taminy, dia fantany hoe nisy hery niala taminy, dia fantany hoe nisy olona nanendry azy. Dia Jesosy aza mahatsiary hoe misy hery miala ny fizy Andriamanitra maika fa ianao misy fotoana ianao trotraka ka misy fotoana ianao trotraka, misy fotoana amaha-olombelona mitafo aminao no andraikitra tazoninao ao anatin'ny fiangonana io, misy fotoana reraka ihany loha. Misy fotoana ndray tena mieritreritra mihitsy fa ahoana ary izy ity tompo, fa ngamo ty amin'itony fiangonana tony, fa ngamo amin'ity fanompony ity tsy tokony toerana hitako fedanana ve izy ity, fa nahoana indray raha toatra ny olana be dia be dia be no hitako. Amin'ny fotoana ny metrahanao izay fanontaniana izay dia tsarovy fa sambatra ianao. Mipetera sambatra ianao. Raha ohatra ka matsiaro hoe amin'ny fotoana ahatsapany hoe to mavesatra izany Jesosy, to mavesatra izany Jesosy, amin'ny fotoana ahatsapanao an'izany dia izao tsarovy fa sambatra ianao. Ao zay ny tena ahatsapanao fa miaraka aminao Andriamanitra. Fa ny fieritreretana hoe mandeha ho aza fiainana kristianina zany, ay ve tsotra kely vita foana totra, dia tsisy fiainana mandeha ho aza tahaka izany fiainana kristianina. Eny sambatra raha mandalona izay ianao fa tsy izay foana akory. Hoe dia zany tsy mba natsiaro mihitsy hoe misy fotoana visaka ihany Jesosy ka, misy fotoana visaka ihany, misy fotoana reraka ihany a Jesosy, na dia amin'ny olany na dia amin'ny ankonako ihany ary, na dia matompona ndraikitra amin'ny sehatra kely misy afotsiny ihany ary dia mahatsiaro hoe mavisatra izany Jesosy. Dia izao tsarovy fa efa nomaniny tompo ianao dia zakanao zany. Matoa velona ny tompo eo aminao io andraikitra io, matoa velona ny tompo eo anoloanao io olana io, dia izao zakanao zany. Ny mahafinaritra rehefa ko malala dia izao ao amin'Andriamanitra dia tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Mahafinaritra fiainana kristianina dia manana izay toe-tsaina izay izy, manana izay toe-tsaina izay hoe tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Ndray mandeha
nanontaniana olona anankiray manao hoe inona kay pastera no ny tena mampitovy ny asan'ny ingénieur génie civil sy ny pastera. Teo zay hoe nitoviny de zao tsisy zavatra tsisy vahaolana. Amin'ny teknisianina manao trano na lalana manao génie civil ianao de amin'ireny olona ireny a de zao tsisy zavatra tsisy olana tsisy vahaolana zany. Amin'ny lafina teknika de tsisy olana tsisy vahaolana zany. Ny vidiny fotsiny hoe lafo samora fa tsisy zavatra tsisy olana tsisy vahaolana zany. Ary ao anatin'ny fiainana kristianina de zao rehefa ao amin'Andriamanitra ianao de zao tsisy olana tsisy vahaolana zany. Saingy zao mo fotsiny venao anaky an'le vahaolana. Mo vekenao le vahaolana omen'Andriamanitra. Fa ao amin'ny tompo tsisy olana tsisy vahaolana na ao anatin'ny fiangonana eo. Fa matoa izy tsy vahaolana, matoa tsy mivaly olana ohatra de satria le olana mihitsy tsy mety vahan'ny tompo. Fa raha ny filazantsara ny jerena de zao ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Afaka malala raha todo zavatsarotra ianao de ao anatin'izay solomason'ny finoana izay hijerena azy. Fa ny faharoa farany de andina fitebeny folo ka hatrafa sy beny folo de mampianatra antsika ny soratra masina. Mampianatra antsika manao hoe ny raha ohatra ka misy aza ny fangiry firina dia fanivanana zany, fitsaran'Andriamanitra zany. Ary ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fanivanana de manomboka ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ka ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ary isika mahatsiaro mavesatra hoy Petera. De tsarovy aza ny amafy ny fitsaran'Andriamanitra zany raha ny ivelan'ny ankohonan'Andriamanitra. Enao ankohonan'Andriamanitra de eritrereto hoe raha toa ka mizaha toetra Andriamanitra, raha toa ka manivan'Andriamanitra ao amin'ny enao raha ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra mahatsiaro an'izany ho mafy de eritrereto ny ivelan'ny ankohonan'Andriamanitra. Diny Davida beny folo fa tonga ny andro atombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ary raha miantomboka amintsika zany de anao ahoana kosa ny hafalana izay tsy manaiky ny filazantsara n'Andriamanitra. Raha isika aza mahatsiaro mangirifiry de ahoana moa ho anao izay tsy manaiky ny filazantsara izany fanivanana izany fizahan-toetra n'Andriamanitra zany. No tetik zany zao rehefa malala hoe aza mieritreritra manao hoe ity de ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra to ny tsipiny toatra amin'ny laminy izany, to za ipiny ihany ny toatra ny tena arakaraky natonako an'Andriamanitra ny toatra vomaika mampamafy an'izany olana zany, arakaraky ny vavahako tena ny toatra vomaika mahabe olana misy mieritreritra an'izany. De hoy Petera eto manao hoe tsy raha ianao mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro ho mafy maika fa ny azo ny tsy mpanompon'Andriamanitra. Zany de ao anatin'izany fotoana zany mijerenao ny fangiry firina sy ny fizahan-toetra de hifaly ao amin'ny tompo ianao. Eto mpamanganana de zavatra roa no hevim-panahy tiany Petera ao an-tsainao. De voalohany manana faharetana. Ny faharetana de ateraky ny fanananao idealim-pinoana, fanananao vinam-panahy tsara ary toetra maha-kristianina, toetra ny olon-kendry mahatsiaro manao hoe tsy misy zavatra tsara azo raha tsisy faharetana sy fiaretana. Ary faharoa de zao ny finoana. Ny finoana ny Jesosy Kristy tompo izay ambarany Petera eto ny hoe ny famonjena ao amin'ny Kristy, ny fiaretana ny anaran'ny Kristy de ny finoana no akanjona miatrika ny fizahan-toetra. Ny finoana hoe efa nentin'i Jesosy zany. Maheleza ry afaka malala ary omany ny sainam-panahinao fa ny fiainana kristianina mety misy zavatsarotra. Omany ny sainam-panahinao tsiary fa sambatra izay miaritra noho ny amin'ny Kristy. Omany ny sainam-panahinao fa ny faharetanao de anafiny ny tompony fanahy ny voninahitra tany mafy azy izay anananao mba tsy hisy aka ny sarom-boninahitra ary manana faharetana amin'ny finoana. Ivavaka sika tompo de misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny mpamindramponao. Atsiarovanay fa ny faharetanay no zava-dehibe indrindra.
zava-dehibe ny fanananay fikirizana hitoetra amin'ny mahampanomponao. Ndraindray tokoa zay tompo malaky miemotra rehefa tody ny sarotra, malaky miemotra rehefa tody ny manahirana, malaky manome tsiny rehefa tojo zavatra maro isan-karazany mifanohitra amin'izay andrasanay. Tompo, sotranao zay mampatsiaro anay amin'izao karena zao fa ny fanahin'ny voninahitra na ny fanahinao Andriamanitra dia mipetraka eo aminay raha toa ka manam-paharetany zahay mijoro vavolombelonao manatanteraka mpifaliana ny asanao. Tompo, misaotra fa asianao zavatsarotra tahaka ireny koa ny fiainanay ho sekoly hanaitra anay tsy handeha amin'ny fahazarana, saingy fantatray fa zay zakanay ihany no veranao an-talo dia ampitoero amin'ny fonona sy ny faharetany izay. Mivavaka izay tompo ho an'ny tanindrazanay ao anatin'izao karena izao, vavaka ho an'ny Madagasikara, ho an'ny malagasy rehetra, mifona tompo baboka amin'izay mety ho tsy fahatanterahanay amin'ny fahotahanay mpiray tanindrazana. Mangataka kosa zay fitaomana amin'ny fanahinao masina mba hibebahan'ny kristianina rehetra, hibebahan'ny malagasy rehetra ao anatin'izao karena izao. Ahitany ny fitiavanao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mety ezamangy ny tanindrazanay amin'ity karen'ny taona 2024 ty Jesosy. Amen.